Amin'ny ty alahady voalohany amin'ny volana janoary 2024 ity dia manambahiny ny fandaharantsika jajay fa antsika rehetra angamba mpihira ampidiran'Andriamanitra ihany koa izy dia miarabanao tonga soto anatin'ny fandaharana an'io ary faly miarabanao ihany koa natratra somatsara ny taona vaovao ity. Miarabanao feno hery dia manonona ny fiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy eny atokantrano mbola nahatratra izao taona vaovao izao indray. Vaovao ny taona mbola ao anatiny vanim-potoana fanaovana fety isika dia azo atao foana ny mifety sy mifaly amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia mifandraika amin'izay indrindra misy an'ilay hetsika izay efa fataon'ny VAE na ny vondrona ny artiste évangélique isaky ny zoma faran'ny volana dia mitondra n'ilay anarana hoe vendredi béni aiza ho aiza indray izay hetsika izay amin'izao fiandohan'ny taona izao. Izay indrindra feno hery efa voalazan'ny feno hery teo hoe isaky ny vendredi faran'ny volana natanterahana ny vendredi béni ie dia amin'ny 7 janoary amin'ny 7 janoary indray ny fotoanantsika zany ao amin'ny Kotsifody etsy Mahamasina ny artiste mpitory ny filazantsara indray anjara ao anatin'io dia Jaja sy ny groupe Williams izay no atongavany eto feno hery anentana ao anatin'izay. Ie makasika an'ilay fotoana amin'ny 7 ny volana janoary ao amin'ny Kotsifody sy Mahamasina manomboka ny firy ilay izy Jaja dia misy vidim-pidirana manokana ve raha maniry te hanotrina izany hoe vendredi béni izany ny olona na ahoana ny fomba hidiranao. Misaotra feno hery tsorona fa dia ny VAE no mikarakara aloha ao anatin'izany fety izany dia izy io dia tsy misy vidim-pidirana manokana, tsisy vidim-pidirana manokana fa tahaka ny mahazatra dia miantso ny tsirairay avy anotrina andray anjara ihany koa satria ny mpanotrina dia afaka mandray anjara ao anatin'izany fety izany dia ny tena azo lazaina hoe fandraisana anjara zany dia hoe ny fandraisantsika mba mandray anjara mividy ny sakafontsika ao an-toerana ny sakafo ny zava-pisotro dia izay no mba fandraisana anjarantsika ao anatin'izay fa ny fety dia azo lazaina hoe gratuit fa dia consommation zany hoe raha antsika tsirairay avy mandray anjara ao anatin'izany. Mazava tsara manomboka firy fotoana? Manomboka amin'ny 9 amin'ny 9 sasany eo zany tsika dia efa afaka manomboka ao anatin'izay tsy tara loatra koa raha ohatra ka alina loatra tsika voahody fa rehefa samy afa-po ao anatin'ny fideranan'ny tompo sy fisaoran'Andriamanitra tsika dia izay ny zava-dehibe indrindra dia miantso antsika rehetra mifanotrina ao anatin'izany. Ie ankoatra ny vendredi béni mety misy sehatra hafa ihany koa ve ahitana ny VAE? Ie tena ny vondron'ny artiste évangélique feno hery dia efa tena mivelatra be ao anatin'izany satria ao anatin'izany VAE zany dia fahitana ihany koa hoe ny VAE foot. VAE foot zany dia misy an'ireo mpanao baolina foty miaraka amin'ny VAE dia misy rantsana maromaro fa ny VAE foot zany no fantatra aloha hatreto dia manentana antsika tsirairay avokoa anatin'izany indrindra isika artiste évangélique andray anjara hiditra ao anatin'izany VAE foot zany satria mba manohana ihany koa tsika ireo VAE foot ireo tsy ho an'ny mpandray anjara fotsiny fa isika izay artiste évangélique ihany koa dia atsoina mba hanotrona isaky ny mba misy ny match atrehana miaraka amin'ireo VAE foot ireo. Mazava tsara amaraparany isika Jaja etan'ny ny mpijery ny mpankafy any atokantrano ho tonga maro amin'ilay hetsika vendredi béni amin'ny 7 ny volana janoary ho avy izao raha misy ny laharana tokony antsoina ihany koa dia fotoana indrindra izao ilazana an'izay. Misaotra feno hery ny fandaharam-potoana dia hideran'Andriamanitra tsika amin'ny 7 janoary ho avy izao dia hiara hifety ihany koa tsika andray hiara hifety ihany koa tsika ao anatin'izany lanonan'izany ary handray tsodrano ao anatin'izany no natratrarantsika izao taona vaovao izao
dia ny mpikarakara dia efa na mikarakara zavatra maro ho an'ny artista rehetra mandritra ty taona vaovao ty. Dia raha ohatra ka misy ny fanazavana fanampy ny tokony ilaina ao anatin'izany a dia afaka miantso laharataripitsika hoe 034 20 155 79 034 20 155 79 izy io dia ny laharataribyan'ny président ny VAE. Ie, misaotra ny jaja tonga tato anatin'ny fandarana mihoby mitondra ny fanazavana ihany koa sy ny fanentanana ho antsika tsirairay avy any atokantrano. Dia azadonona ny vendredi béni izay hitantsika ao amin'ny kotsifotsy Mahamasina ny zoma fa 20 ny volana janoary ho avy izao miaraka amin'ny jaja sy ny groupe Williams ary dia azadonona ihany koa fa manomboka amin'ny enina